Miarabanao ry mpianoavana, tafaraka eto isika mandritra ny 10 andro anatanteraka fandaharana iarahantsika mivavaka. 10 andro mivavaka izay ifantohantsika indrindra amin'ny lohahevitra hoe ahazo hery. Lohahevitra izay entintsika mamerina sy mamofo an-tsaintsika ny zavatra nisy tamin'ireo mpianatra fahiny, nafahan'izy ireo nanatanteraka ny andraikitra izay noraisin'izy ireo rehefa avy niaraka tamin'i Kristy izy ireo. Mandritry ny 10 andro sika dia andinika izany zavatra izany. Ny rariana dia ity, ao anatin'izay 10 andro izay izasy ianao dia ho tonga mpiara-miasa amin'i Kristy amin'ny fahafianoany ary ho sahy ihany koa hitondra ny fahatsarany eo amin'ny manodidina antsika. Androantsika dia misy zana-doha-hevitra iarahantsika manaraka. Zana-doha-hevitra anankiray manao hoe mahalala an'i Jesosy amin'ny mahampamonjy velona azy. Izay ny lohahevitra iarahantsika mandinika androany. Mialohan'ny andinihantsika azy dia aleo isika aloha hiara hivavaka. Hivavaka isika tompoko. Misaotra Andriamanitra satria omenao tombotsoa, tombon'aina, ahafahanay mbola miara mandinika ny teninao. Ankehitriny izay dia hianatra ary hamakivaky izany teninao izany. Meteza hiara-dalana aminay, hikasika anay ary sokafo ny fonay sy ny sainay hatakatra ny tianao ambara amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahafantatra na mahalala an'i Jesosy amin'ny mahampamonjy velona azy. Izay ny lohateny iarahantsika manaraka eto. Misy filamatra nefa tiako ho apetraka ary tsara apetraka izay irina mba ho filamatra ao, ho filamatritsika amin'ny androm-piainantsika manontolo. Dia ilay Salamo 8:100 manao hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Andeha ataontsika filamatra ny tenin'Andriamanitra mba ho fanazavana ny lalantsika. Andeha ataontsika filamatra ny tenin'Andriamanitra mba ahafahantsika mahalala ny dingana ataontsika. Ary izay no entintsika mamantatra ihany koa ny sitrapon'Andriamanitra mba ahafahantsika mahafantatra hoe ahoana ny dingana hatanteraka an'ilay hoe mahazo hery. Nandritry ny 40 andro Jesosy tao aorian'ny nitsanganany tamin'ny maty no nijanona teto an-tany. Nifanerasera tamin'ireo mpianatra ary nanomana azy ireo ho amin'ny andraikitra sarobidy izay iriny indrindra iainan'izy ireo sy iveloman'izy ireo. Andraikitra sarobidy ngeza be izany, kanefa mialohany nametrahany izany andraikitra sarobidy izany ho amin'ireo mpianatra dia tiany ireo mpianatra ny ahafantatra misimisy koa azy amin'ny tena izy mihoatra noho izay nahafantarany azy fony mbola niaraka teo izy nandritra ny 3 taona sy tapany. Izao tokoa mantsy ny zavatra nisy ireo mpianatra izay nifanerasera tamin'i Jesosy ireo dia nanana fomba fihevitra hafa tsy toan'ny programan'Andriamanitra raha nanaraka an'i Jesosy, fa nitovy tamin'ny programan'ny olona rehetra ihany ny tao am-pon'ireo mpianatra ireo. Ny Asan'ny Apôstôly toko voalohany 7 dia ny 7 dia misy andalan-teny ahafahantsika misintona sy mahafantatra ny tao am-pon'ny mpianatra raha niaraka tamin'i Jesosy izy nandritra izany 3 taona izany. Izao nivaky ny teny. Koa izay tafangona teo dia nanontany azy hoe tompoko, amin'izao va no ampodinao ny fanjakana amin'ny Israely? Mazava izany teny izany. Izany teny izany dia mamarantsika fa ho an'ireo mpianatra, ho an'ireo olona rehetra tao Jerosalema, ho an'ireo mponina Israelita izay niverina avy any amin'ny fahampapona, niverina ao amin'ny tany izay nomen'Andriamanitra, dia ny ahany fahazoana ny fanjakana ety an-tany no namaky azy ireo. Fa namaly azy ireo Jesosy tamin'ny fitiavana manao hoe fa io kosa izy taminy tsy anareo no ahalala ny andro na ny fotoana izay notendren'Andriamanitra amin'ny fahefany ihany. Tsy misy mahalala ny amin'izay fotoana amerenan'Andriamanitra ny fanjakana ho amin'ny maheto an-tany azy izany, fa Andriamanitra irery ny mahalala azy. Fa i Jesosy raha niaraka tamin'ireo mpianatra ireo nandritry ny 40 andro dia nanazava tamin'ireo mpianatra ireo izay mety tsy azony
hatramin'izao mikasika ny antony na ny rahana Jesosy tetỳ ambonin'ny tany. Petsaka amintsika no tsy mahalala fa Jesosy raha nidina tetỳ ambonin'ny tany amin'ny maha Jesosy azy izay belona ny tafy nofo amandra dia nidina tetỳ ambonin'ny tany namita iraka lehibe no manina tao amin'ny filakevitry ny lanitra dia ny hamonjy ny taranak'olombelona. Ary rehefa hamonjena izay dia navoaka tao amin'ny soratra masina manontolo tamin'ny andron'ny Mosesy, tamin'ny andron'ireo mpaminany ary voalaza koa amin'ny Salamo. Izay no mahatonga ilay fanambaran'i Jesosy ao amin'ny Luka 4:20 manao hoe dia nanazava ny teny milaza azy izy ao amin'ny soratra masina nanomboka izany tamin'ny Mosesy, ny mpaminany ary ny Salamo. Rehefa malala mety ho tsy fantatsika marina Jesosy, matoy isika misalasala. Mety tsy fantatsika marina Jesosy ka izay no mahatonga atsika mety feno tebiteby na feno ahiahy eo amin'ny fiainatra. Fa Jesosy dia nanazava mazava tsara fa izy amin'ny maha izy azy dia manatanteraka izay manambara azy ao amin'ny soratra masina. Izao no fanazavana sy fanambarana araka ity teny ity. Nilazany amin'ny faminaniana mikasika ny fiaviany izy sy ny nandavany Jiosy azy ary ny nahafatesany. Ka nasehony azy fatanteraka avokoa ny tsipirian'ireo faminaniana ireo. Ry havana, ireo faminaniana ao amin'ny testameta taloha dia manambara any Jesosy ireny. Arak'ilay teny eo amin'ny Jaona 5 manao hoe 7:30 manao hoe ireny no manambara. Dinionareo ny soratra masina. Ireny no manambara. Nanokatra ny sain'izy ireo izy. Ny andro nolaniany Jesosy niaraka tamin'ny mpianany dia netiny nanazava ny antom-pisiny sy ny antom-pandalovany tetỳ amin'ity tany ity mba hamonjy ny taranak'olombelona. Izay no natonga azy ny teny tamin'ireo mpianatra. Raha ny salasala ny amin'ny fisiny sy ny resaka momba azy teny an-dalana raha ho any Emôsy ny mpianatra roa lahy. Ny resaka nanao hoe izy no nantenainay fa hanavotra ny Israely. Ary tena maly Jesosy nanao hoe ry adala sy fototra-saina. Moa tsy tokony niaritra izany va Kristy? Mazava ny teny Jesosy ny amin'izay. Ny fanambarana rehetra dia milaza fa tsy maintsy niaritra izy. Ny Isaia 3:20 dia nambaran'Andriamanitra ho an'ny rehetra izay tokony halala ny lalana irian'Andriamanitra ho ale. Ny Isaia 3:20 ihany koa no milaza amintsika ny amin'ny endrika entin'Andriamanitra nefa ny manafaka azy sy ny manafaka ny olona amin'ny lalana izay mamatotra azy. Rehefa malala, zava-dehibe ny fahalalantsika ny amin'ny Jesosy. Hoy Jesosy momba azy, tsy tonga aho hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapo no izay naniraka. Ary toy izany ilay fanambarana, ary izao ny sitrapon'ny raiko, dia tsy hamelako isy ho very izay rehetra nomeny ny ray ahy. Jaona 4:30 sy 7:30. Ry hava malala, androany dia miantso antsika Andriamanitra ahalalan'i Jesosy izay nirahan'Andriamanitra tamin'ny nofo mba hamonjy ny olombelona manana nofo ary hahatonga ny olombelona hanana fiainana tsy mandalo fa ho mandrakizay. Ilainao no mahalala izany. Ilainao no mivelona amin'izany toetsaina izany. Jesosy velona tsy voatazo ny fasana. Io Jesosy niaraka tamin'ny mpianatra nandritra ny 40 andro. Io Jesosy io ihany koa no te hiaraka aminao amin'izao ankehitriny izao. Amin'ny alalan'ny fanahiny, amin'ny alalan'ny ilay iraka izay nomeny araka ny fanambarany manao hoe izaho mangataka amin'ny ray mba hanireo anareo mpananatra hafa. Izay mpananatra hafa izay no tian'Andriamanitra iarahanao mba hahatonga anao ahalala misy kokoa no momba an'ilay Jesosy mpamonjy velona. Itompany ombanao, hitahanao, hiazonanao.
hivavaka isika. Misaotra tompo satria afaka izahay hiara-nianatra teto. Sokafo ny sainay alalany tianao ambara, hivelomanay araka ny lalanao, araka ny fahamarinanao. Esoro ny ihany tebotebo ny tahotra ao am-ponay, fa apetrao aminay kosa ny fahasahiana sy ny fahatokiana fa tsy hanary anay ianao. Momba ny fiainanay, tehirizo anao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.